efa vonina ve ny ankizy? Enyo. Maman goûter. Izy no sotrina isan'andro. Sady misy vitamine, calcium, magnésium. Mampavitrika. Salamy inona tono izay? Volnika ry azafady. Izy mipevidry ireto aminay. Tiako a mahatsara ny tontolon'androko. L'eau pure, surgit de roches volcaniques. Volnic, l'eau du bonheur. Izy mipevidry ireto aminay. Retrouvez la beauté de Madagascar dans Zahatan. Avec Volnic, l'eau du bonheur. Ny fandarana Zahatan indray no mitsidika ny tokantranonao tompoko lasy tompoko vavy atolotra ny araba ary dia asainay ianao hanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Ny antoko sy ny fandarana moa dia tsy izoviana aminao intsony fa hitondrana aminao ireo vaovao mahakasika ny tontolo fizahantany eto Madagasikara ary ihany koa hitondrana ianao any amin'ireo toerana tsara tsy diany eto amintsika. Anisan'ny tanjo fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny ampitombo avy-roeny ny isan'ireo mpizahatany tonga eto amintsika atao anatin'ny roa taona. Ho fanatratrarana izany ary dia misy ilay hetsika fampahafantarana Madagasikara na Madagascar Promotion Tour izay atao aty amin'ny ranomasimbe Indiana, ny faritra Afrika, Europa ary any amin'ny faritra Azia iny. Ka isika eto amin'ny fandaharana Zahatan dia mitondra anjara biriky lehibe amin'izany amin'ny alalan'ny fandaharana izay efa miparitaka manerana izao tontolo izao amin'ny alalan'ny YouTube sy ny Facebook ary amin'izao manomboka izao dia efa misy fandaharana izany hoe ny sasany amin'ireo fandaharantsika efa voavadika amin'ny teny anglisy. Mahakasika izay fampahafantarana Madagasikara izay ihany dia misy amin'izao fotoana izao manerana Madagasikara ireo hetsika maro samihafa ara-kolontsaina sy ara-pizahantany dia ireo festival isan-karazany any amin'ny ofisy régional moa izany no mikarakara azy ireny. Ka isika eto amin'ny fandaharana dia ampanantenaina ihany koa ianareo fa hitondra ny sasatsasany amin'izy ireny atao anatin'ny fandaharana. Fa anisan'ny vaovao nisongadina ihany koa ny fivoahan'ny mpianatry ny NTH andiany saingonamboara 2024. Misy 300 eo moa izy ireo izay nanaraka lalam-piofanana misehatra eo amin'izay sehatra ny fizahantany izay. Ka ny nampiavaka ny tamin'ity andiany ity dia ny fivoahan'ireo andiany voalohany nanaraka ny e-learning na ny fianarana natao à distance izany hoe tamin'ny alalan'ny teknôlôjia dia ny internet izany. Fa no rahantsika eto anaty fandaharana androany dia hoentinay ianareo any Antsirabe hitsidika ireo toerana sasatsasany ary tsy diany ao anatin'izany faritra Vakinakaratra izany. Raha miala eto Antananarivo 100 kilometatra i Antsirabe ao anatin'ny faritra Vakinakaratra manaraka ny lalam-pirenena fahafito. Ora telo mahery eo no analana azy raha mandeha amin'ny antoniny amin'ny fiarakodia. Tanàn-dehibe maromaro no tsy maintsy lalovana. Anisan'izany i Behenjy, Ambatolampy ary Ambomandroso. Tsy maintsy mandalo eto Antsirabe hatrany raha hiazo ny tapany atsimo, atsimo andrefana ary atsimo Atsinanany Nosy. Ary maro ireo mihevitra fa dia tanàna fandalovana tokoa i Antsirabe, na ireo mpizahantany zany na ireo teratany malagasy miala sasatra. Nanomboka tamin'ny taona 2014 tsy nitsaha niakatra ny isan'ireo mpizahantany nandalo teto Vakinakaratra. Raha 7,703 izany ny taona 2014. Niakatra ho 5,304 ny taona 2014 ary mbola niakatra 7,707 ny taona lasa teo. Tao anatin'ny taona maromaro ireo ezaka nataon'ny ofisy paritry ny fizahantany eto Vakinakaratra mba anatrarana tanjona iray dia ny itazonana ireo mpizahantany eto 2 na 3 andro. Anisan'ireo ezaka lehibe ny fanatsarana sy fikarohana ireo tolotra vaovao omena ny mpizahantany. Izay atao amin'ny ofisy paritry Vakinakaratra moa zany dia raha mahafantatra fa tena aktivité ataonay zao tato
naloha 2 ans zay na 3 ans dia manao circuit manao randonnée foana zahay dia eo zany navatarany olo hoe ay misy an'izao tia Antsirabe na Vakinankaratra fa zay zany a tamin'ny ty taona ty dia nanao proposition na circuit. Dimy kilometatra mianatsimo miala ny tapitanana Antsirabe no misy any Ibity. Toerana vao notrandrany ORTVA vao aingana izy ity ho lasa toeram-pizahantany ary ankehitriny dia efa voaro na aire protégé. Mahavariana sy mahatalanjona ny akanton'ny zavaboary hita ety. Andehany ho arantsika tsara ny firafitry reto aram-bato to tsy mampino hoe voatsanahary. Mampanontany tena mihitsy hoe eny Salo ve sa kosa eny amin'ny tsinginy Bemara? Manana ny tantarany manokana raha ny vohitra Ibity araky ny lovantsofiny ireo taranaka aty aoriana. Anaran'olona taranak'olona mpanjaka taloha zany Ibity dia ny zanany anankiroa dia rehefa anankiroa ilay zanany dia Lamatoa Ibita dia Lahevo Ivotry dia rehefa lehibe ilay izy dia natolotra ny ho anazy ilay tendrombohitra raiky hoe etsy ianao zany no mipetraka amin'ny toerana ny vohatra io anao dia natolotra ny azy dia niraisy ilay Lamatoa dia rehefa avy eo indray lehibe ilay zany dia aloha zana roa dia ho an'ny Votry ny ilany dia tsy nety koa ilay Lamatoa fa hoe efa anahy io dia jereo fahafahana izy dia namena azy indray ny ilany amin'ny atsinanana amin'ny ambany be iny zany dia iny amin'ilay saha iny dia iny nahatonga ilay hoe saha Votry any Votry dia ny Ibita tendrombohitra ny Ibita dia lasa tendrombohitra Ibity. Fa tsy ny vohitra ihany no manana ny tantarany fa manana ny azany koa ireto vato marobe mitandavana ireto. Ohatra amin'izany ity manana endrika tamboho eto atampy tendrombohitra ity. Tantarany ohatran'ny tamboho hitanareo eto ity dia tany nitoran'ny Vazimba reny taloha. Dia rehefa nitoran'ny Vazimba reny taloha dia nanao fefy vato ohatran'izy dia ilay izy misy gropina fianakaviana zany dia mitilitily eny am-bovaty eny izy fa ny trano zareo ny tsefatsefam-batany any dia rehefa mikoka izy dia mivotronao dia misy vavahady ilay izy dia idiny zareo dia afaka miady fahavalo izy iny izy dia afaka ny pireny Vazimba indray dia nanomboka fanjanahantany iny dia nampiasan'ny olona tamin'ny taranak'olona taty afara indray zany ny ediny tamin'ny frantsay Menalamba zany ireny nampiasana azy taty aorianan'izay dia taondray izy no miandry ilay fahavalo ihany koa mitilitily dia rehefa vita indray izay dia nampiasan'ny olona tolo taloha indray ny omby ilay ataoko jaby taty amin'ny toerana ohatr'izao reny dia rehefa misy ilay omby bevoka na teraka dia ahiditra an'zareo dia idiny eo indray dia ao izy no mamonjy mitery ilay omby satria omby kijà zany tsy hita ataony inona fa ilay amin'izy ilay bevoka iny ny idiny eo dia mba mety hoe mety terena mety atao inona sy zany no tantaran'iny fefaty be iny. Vohitra iray eto Ibity ifaly andro. Manana ny tantarany ihany koa nisy mpanjaka iray izay natsoina hoe Andriamamiadana, izy no nanoro-ponenana teo. Ifaly andro zany mpanjaka silaka avy Antananarivo izy dia rehefa nandeha nitady tany nandeha tongotra avany izy zareo dia nandeha nany atsimo tonga tamin'ny Fianarantsoa dia hatrany indray izy miverina dia rehefa miverina indray izy nandalo tamin'ity party ambony ity dia rehefa avy eo izy nahita an'io an'ilay vato be ilay hoe faly andro dia mipetraka teo hoe eto no tsara mety amintsika dia rehefa mipetraka teo izy dia ilay andro toerana iny nifaliany dia izay naharaikitra an'iny hoe faly andro. Ny anaran'ilay mpanjaka io moa zany Andriamamiadana iny anarany.
pirofo iray manamarina izay voalazany Gap Renault izay ny fisiny ity fasana iray ity atapoka voana ity. Ato mantsy no milevina i Andriamamiadana. Misy olona tonga manasiny ety ary mangata-pitahiana ihany koa. Teo amin'ny adi-pamantaranandro 4 teo no nandehananay an-tongotra nitsidika ity valan-javamboary eto Ibity ity. Ka nandritra izany no nahitanay fa manana arena amin'ny zavamaniry ny vohitra Ibity. Karazany zavamaniry 400 no hita ety ary ny 920 amin'izy ireo dia espèce endémique, izany hoe eto ihany no ahitana azy manerana ny nosy. Mitoy ny dia rehefa tafiakatra ny vohitra na hatazana ny tanàna ny manandona raha nitodika ny antsinanana. Fa anisan'ireo tena mahaliana ireo mpizahatany entiny ity piscine naturelle ity. Fa ankoatr'izay ny kolotsaina satria dia mbola miaina amin'ny fiainana ambanivohitra tokoa ny mponina ety, mbola mivelona tanteraka amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Anisany ireo mampiavaka sy mampalaza ny vakinankaratra ny fananany André Faritelo, Tritriva, Tatamarina any Betafo ary ity eto Andraikiba ity. Tsy maintsy mandalo eto ireo mpizahatany liana amin'ny vakinankaratra, fa indrindra ireo teratany malagasy miala sasatra aty Antsirabe. Tsy azo dinganina, tsy maintsy ao an-tsain'ireo olona mandalo eto Antsirabe ny ranovisy. Misy toerana efa voatokana akany ny sarababen'ny olona ranovisy eto, voajanahary izy io ary avy any ambany tany. Fa ny tena mampiavaka an'Antsirabe dia ny fananana ny ilay ranomafana voajanahary. Ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka no mitantana ny toerana satria dia toeram-pitsaboana no ato, ankoatra ny toeram-pilomanosana mafana sy ny fikarakaram-batana isan-tsokajiny. Voasikazo toeram-pizahantany ihany koa ity centre thermal eto an-dranomafana ity satria dia tsy fahita firy manerana n'izao tontolo izao. Ka ankoatra ny fitsaboana dia misy ny tolotra manokana ho an'ireo mpizahantany ihany koa ato amin'ity toerana ity. Toy ireo faritra rehetra eto Madagasikara dia manana ny asa tanana mampiavaka azy Antsirabe. Anisan'izany ny miniature na ny famokarana ireo posiposy, fiara, bisikileta sy ny maro hafa ho amin'ny endrika kely. Manan-talenta amin'ny fanaovana izany ny ankohonany mamy. Efa ho 20 taona no nanaovana ity asa ity ary izy mianakavy ihany no mifandrimbona amin'ny asa famokarana.
hita eto Antsirabe ihany koa ireo kojakoja vita avy amin'ny tandrokomby. Manan-talenta amin'ny fanodinana ny tandrokomby ho lasa fitaovana azo ampiasaina tsara ny orinasa kely ny mamy sy ny rina, ary dia izy menakavy ihany koa no manodina ny orinasa eto. Arak'izany dia samy manao izay ho afany amin'ny fanatsarana izay tandrify azy avokoa ireo mpandraraha rehetra amin'ity sehatra ity mba ampivoarana azy. Marina etona nefa fa ireo tolotra ara-mpizahatany rehetra ireo dia tsy natokana fotsiny ho an'ireo mpizahatany vahiny, fa azo ny teratany malagasy atao tsara ny misitraka azy, indrindra amin'izao fotoana ny fiainansasatra izao, mba tsy ahatompotrano miono antsika malagasy. Samy manana ny mampiavaka azy tokoa ny faritra roa amby roapolo eto Madagasikara eo amin'izay sehatra fizahantany izay, ary tsara mampafantatra anao fa ny 12 ka hatramin'ny 17 volana aogositra ho avy izao dia misy ny fitampo any amin'ny faritra Menabe iny, izany hoe any amin'ny Beloha sy Tsiribihana. Izy ity moa dia fomban-drazana anankiray ara-kolontsaina izay hisintomana mpizahatany ihany koa izay tsy misy afa-tsy ny isaky ny 7 taona eto Madagasikara. Dia izay ihany koa no azo natolotra taminao amin'ity anio ity isaorana ianao mpijery nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny ekipa rehetra teto amin'ny TVM nanampy anay tamin'ny fanatotosana ny fandarantsika. Isaorana torak'izany ihany koa ny Oxidium Mety Ambohimalaza napetrahany ny fandarantsika, dia teo ihany koa Yannick Beauté nanao ny taresin'ny taovolo Madagasikara Torine ary ny rano Volnic. Dia manome fotoana ho anao indray ho amin'ny tapabolany anio toy izao tokolasy tokovavy azadiny fa ny fandarana dia miverina ny alakamisy izao amin'ny 7 ora eto amin'ny fahitalavitry ny televiziona malagasy hatrany. Rehefa avy eo kosa ianao dia afaka mijery anazy eo amin'ny page Facebook ny Zahatany sy eo amin'ny YouTube. Veloma tompoko. Tiako mahatsara ny tontolo n'androko. C'était Zahatany avec Volnic, l'eau du bonheur. Efa vonina ve ny ankizy? Enyo. Maman goûter. Izy no sotrina isan'andro. Sady misy vitamine, calcium, magnésium. Mampavitrika. Salamy, inona tono izay? Volnic ary azafady. Izy mipevidry ireto aminay. Tiako mahatsara ny tontolo n'androko. L'eau pure, surgit de roches volcaniques. Volnic, l'eau du bonheur.